antsika ny fanahy masina. Malahelo amin'ny lasa aminareo raha lasa nabafy. Tohatra ny lavitra n'Andriamanitra tsika amin'ny fanimpona. Io no manampy atsika amin'izao fanimpona n'Andriamanitra zao. Mankasitraka anareo, mankasitraka ny fanahy masina. Raha ohatra ka tsy natsapy ianao tamin'ity maraina ity, tongava ndray eto hariva. Mbola mangy ianao ny Tompo. Halleluja. Ho faranantsika ny fotoana satria efa miromby folo marina zao. Ary ny Tompany ampahery sy hitahirantsika amin'ny fahasoavana. Matolotra ny rahalahy ny fandraisana ny fandarana manaraka. Mandroso rahalahy. Halleluja. Afaka miteran'ny Tompo amin'ny haleluja ny fiangonana. Ametsika ny Tompo mivoninahitra isa roa telo. Zay miasa atao anatinao dia mbola teo hiasa ary tsy jany izy raha tsy matateraka. Zay dia ilan'Andriamanitra amin'ny teniny teo ny afatra izay nampitondra ny Andriamanitra ny mpanompony. Halleluja. Araka ny efa fantatra moa dia misy ny fikasana anao fizarana loka na fanomezana valosoan'ny sekoly lahady. Fampiresaka nefa izahay mpanompon'Andriamanitra dia nanoro hevitra izy ireo hoe safady ny fanatitra faharoa izay ataontsika maraina toy izao dia anohanana ny asan'Andriamanitra. Fa ny fanatitra faharoa kosa ny hariva dia anampiana ny sekoly lahady. Somary nisy fivana kely ohatr'izay zany ilay izy araka ny torohevitra ny rahalahy farany teo noho izany dia ny asa izay ny fanatitra izay ataontsika amin'izao fotoana izao dia fanatitra hoentintsika anampiana anohanana ny asan'Andriamanitra. Zao ny torohevitra ny tany sy ny lanitra ilaozana ary manasa anao atongava rahariva mba andray fitahiana araka ny tenin'ny mpanompon'Andriamanitra pasteur teo fa ty aporisika anao aho mahereza manao ny asan'Andriamanitra mazoto ataovy sy azonao atao na amin'ny asa na amin'ny teny na amin'ny hery fa ho avy ny fotoana reny no vatanao any an-danitra. Iza minao zany? Iza raha zao ny hanolotra ho an'ny Tompo? Mafimafy ny haleloja zay ame misimisy tsy manolotra atolory amin'ny fifaliana. Halleluja. Fanahy masina mampitomany, fanahy masina manorotoro fo, fa ny fanahy masina koa vokatry ny fanahy, vokatry ny fanahy, vokatry ny fanahy hoe ahoana? Sao dia mbo misy ka dia anankiray tiako tenenina inona? Fifaliana. Ohatrany izay tsika dia olo vokatry ny fanahy be dia be, fa rehefa manolotra amin'ny fifaliana isika ho tahian'Andriamanitra. Halleluja. Aza monimona anao fanatitra fa ame ho an'Andriamanitra sika. Mandeha ny fotoana ny hira izay ataontsika eo ampanaovana an'izany 3:10 dia toy ny mahazatra ny anabavy any farany irina no mandeha ohatrany tsy eo le marina zany. Inona moa le hira ataonareo androany? Nanao répétition moa zareo maly dia efa voahomana tokoa zay fa mialatsiny kely amin'ny fanadinoana dia manasa an'ireo tanora ny fiangonana. Efa maly moa ny tany araka ny teny révérend teo ampitariana izy dia efa nyteny hoe mba nirina arantsika rehetra fa mifampandinika dia ahoana moa ny olo-dehibe ve manana fotoana ve ny mpianakaviana rehetra hianarana hira? Alamino raha manana fa ny tanora aloha dia asaina hoe tongava ateveno mahireza hatrany fa misy mety tsy fantatrareo zao tokoa ny tombontsoa azo amin'izy io fa araoaka atao fotsiny. Tadidiko frera joro ny teny mbola ampianatra ataoko ny rano tamin'izay dia nampirisika izy mbola kely toizo izy ny fomba fideranao n'Andriamanitra na anaty bus satria tamin'izany mbola misy spesiala dia mihira dia nampahery izy tamin'izany teny raisiko izany fa inona tokoa fa tena ilaina le izy aty aoriana mazoto manao ny asan'Andriamanitra dia Andriamanitra matahiry. Ka fomba anankiray tehirizan'Andriamanitra anareo dia mbola fahatanyorana mahaiza miteran'Andriamanitra. Mandrosinareo anatin'izay teny izay dia hivavaka isika aloha dia manao an'izay hira izay nareo ao ampanaovana fanatitra dia toy ny mahazatra mandefa ny fanatitra ato nareo avy eo dia ny avy any ariana ihany koa mandrotsaka ny fanatitra sy ny tain'Andriamanitra dia manaraka ny rahalahy hivavaka aloha isika. Mandroso aloha nareo azafady
dia hivavaka isika amin'izay tsy mijanona ela be. Izy ireo moa dia natokana amin'izay aloha mba hipetraka eto aloha eto mba tsy anelingelina be any ampovoanintsika any a. Dia izay ny antony no amezana azy ireo toerana eo amin'izay faharoto izao a, dia mba atokantsika ho azy ireo a itoerana io a ahafahan'izy ireo a mba tsy mandany fotoana. Dia reo Jesosy amin'ny aleloia e, mafimafy aleloia e, hivavaka asika raha io izao ora sy fotoana izao tonga amin'ny fotoana anaterana amin'ny fanatra faharoa izay mangataka amin'ny fanahy masinao izay efa niasa tao anatinay toy asa amenay fifaliana ahafanay manolotra am-pifaliana ho anao. Raha isy atolotry ny olonao anatanterana ny asa fanamboarana ny asa eto amin'ity toerana ity, ary izay mbola amanginao ny fonony tsirairay avy anaty ivelana izany. Vanio fity ary sokafa ny varavarany fitahian'Andriamanitra eo amin'ny asa rehetra izay ataonay tsirairay avy na iza amin'ny anaran'i Jesosy nanaovana izany vavaka izany. Amen. Sini